Araky ny nambarako teny Ampendohana dia manana vahiny fandarana mahery amin'ity hariva ity tsy zany fa Andriamatoa Rakotomalala Fenoasina filohan'ny ligina Lamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava miarabanao tonga eto amin'ny fandarana mahery. Ya miarabanao nanao ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana mahery. Ya iresadresaka ny tontolon'ny taranja baolina lavalava izay no antindehana eto fanontaniana voalohany avy hatrany Andriamatoa filoha volana marsa 2024 sika izao tamin'ny alahady teo izay vita ny taom-pilalaovana 2024 raha fitinina lava dia lava zany ny taom-pilalaovana ho an'ny taona 2024 nahoana aloha miainana an'izay. Ya mahakasika ny taom-pilalaovana 2024 aloha zany dia azo lazaina fa somary nanano sarotra kely ihany satria raha ohatra n'ireny saison misy teo aloha 2012-13 reny volan'ny novambra foana no nifarana ny taom-pilalaovana tamin'ity somary nitatra taty amin'ny 2015 satria maninona manana olana ara-potodravitra zany ny tontolon'ny lavalava teto Analamanga nisy ihany koa fiaraha-miasana niaraka tamin'ny fédération malagasy rugby izay tsy maintsy nahato ny fifaninanana tamin'ny alohan'ny iray volana alohan'ny kanina zany ary taorinan'izay koa moa nisy amin'ilay tournoi 6 arrondissement zay nahatarana azy iray volana ihany koa dia ny section nanakefatra ihany koa zany zay ato anatin'ny ligina Analamanga dia tsy maintsy nomena sehatra ihany koa satria efa miara vita daholo moa zany zao ny saison rehetra tamin'ity taona volana mars ity dia somary ohatr'izay zany napatara an'ilay taom-pilalaovana 2014 iny taty amin'ny 2015 volana mars vao nataony lala famaranana. Mbola verenako ny lafin'ny fotodrafitrasiny rehefa avy eo Andriamatoa filoha fa nytiako anontaniananao aloha nanahoana ary raha atao hoe jeritodika ara-teknika ho an'ny retribika eto Analamanga nandritra izay taona 2024 zay. Raha ara-teknika aloha zany ny ligina Analamanga dia afa-po satria izay nametraka foana le hoe politique de relève nateo amin'ny mpilalao zany nateo amin'ny arbitre dia nametraka an'izay zao ary tafita le izy tamin'ny filovana rehetra dia niezaka nampilalao tanora ny club tsirairay avy mba tsy fitsinjovana ny andrafitra ny maquis de Madagascar ny orinany tena tanjona ary teo amin'ny lafiny mpitsara ihany koa zany dia azo lazaina fa manana mpitsara tanora maromaro zany ny ligina Analamanga amin'izao fotoana izao. Teo amin'ny lafin'ny carton somary miena ny isan'ny carton rouge na ny carton jaune tamin'ity midika izay fa PDB ihany koa ny zavatra voarahin'ireo fileovana zany tamin'ity taom-pilalaovana 2014 iny satria raha tamin'ny ampitahina tamin'ny 2012-2013 dia somary betsabetsaka ny tamin'izay fotoana izay no tamin'ity fa dia isorana BDB zany niezaka nataon'ny filovana tsirairay tamin'ny fianina sy ny fitandrovana an'izay zavatra izay satria zao efa resahana matetika foana hoe ny baolina lavalava dia ny baolina ny lalaovana fa tsy olona akory ary tsy reare mihitsy zany hoe nahazo carton zany fa tokony fahamenarana ary ka dia niezaka ny tsirairay ny samy teny mpilalao tsirairay avy tany amin'ny filovana nisy anazy ka dia isorana BDB tamin'izay ezaka izay. Mahakasika ny fandaram-potoana amin'ny ankapobeny moa zany dia totosa somatsara daholo satria natao amin'ny escadre vehivavy deuxième division dia hita fa miafaka zany niezaka ihany koa zany ohatra ny sabotsy namena tamin'ity izay vao nanao finale tamin'ity ho amin'ny deuxième division ary hiakatra anatin'ireo top 8 izy amin'ity dia tao amin'ny top 8 indray koa nahitantsika ny FTFA tao madinika zay niezaka be ihany koa nanao finale tamin'ny 3FB midika izay fa me mandroso misy dingana efa vitan'ny rugby teto Analamanga aloha zany zay andrin'ny taona maromaro. Fanontaniako Andriamatoa filoha raha mifilazanao azy zany dia hoe nirindra sosa araka ny tokony izy ny faninanana rehetra ireo mpijery sy ny hita sy indraindray ny ambony kianja dia somary tsy afaka ilay fimenomenomana eo amin'ny resaka tontolon'ny fitsarana ity taranja ity eo nametrahako fanontaniana hoe ny mpilalao rehefa misy voasazy
dia mivoaka any amin'ny atao hoe projet verbal ny fédération ireto ligue hoe ireto a ny mpilalao voasazy a ohatr'izao tamina lalao ray ho an'ny mpitsara misy an'izay ve no an'ny mpitsara ihany koa ampahafantarinareo ny filevana ve hoe misy mpitsara zao aleka voasazy ia ny mahakasiky an'ilay resaka hoe finomenina aloha amin'ny lafiny tontolo fitsarana iny efa misy zavatra fatarazo mahazo ny mpijery baolina sy ny club mihitsy hoe tsy maintsy misy an'izay miresy sy maresy dia miza zany tsy resy dia tsy maintsy mamoaka an'izay feo zany feona hoe misy ny kalaky tsy mitsaratsara ny arbitre sy ny karazany tadidio tsara fa ny arbitre ny eo olombelona mitahaka ny mpilalao ihany koa na mpilalao ary ny tena efa masana tenenina foana ny mpilalao nge raha tena izy tena tokony andatsaka baolina zany manao erreur izy mahatonga andatsaka baolina lasa mavao baolina ohatr'izay ihany koa misy erreur madinidinika eny amin'ny amena toa ny arbitre fa tsy midika kory zany fa tena mangalatra le arbitre na manao zay aresenan'ny club anankiray fa bebebe misy fifampiresahana ataoko tamin'ny arbitre mahatsapan'izany le arbitre satria tonga any amin'zareo foana ko matetika tena matetika io satria ilainy zay fifampiresahana zay amin'ny tontolon'ny fitsarana sy ny karakara tahaka anay zany dia misy ezaka bebebe natao tamin'ny miaraka tamin'ny arbitre raha matsiaro ianao nahatsikaritra ny mpijery baolina dia nitezinena ny mpitsara mba ahafahan'ny mpilalao sy ahafahan'le mpitsara manomana ny lalao atrehany dia indrindra ihany ny lalao taty arina taty amin'ny phase finale indray dia hoe mangataka ny mpilalao ny filevana hoe aleo rehefa iny amikanja mihitsy tanterahantsika indray zay zavatra zay ary teny tanterahana hoe izy mitsara ny lalao misy zavatra bebebe ny fampiresahana tamin'izay indrindra tsara ny fametrahana n'ilay mpitsara ary ohatran'izay ihany koa tamin'ilay famarana teo mahakasika amin'ilay hoe mivoaka PV ny mpilalao mivoaka PV ny mpilalao raha rehefa mahazo carton rouge sy ny carton jaune fa mpitsara tadidio fa tamin'ny fitantanana anay manomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'izao tantananay zao zany dia misy anaky fito eo ny mpitsara radia izay hoe tsy mitsara tsony mihitsy izy fa tena hoe fafanatin'ny tontolon'ny mpitsara fa misy ihany koa reo mpitsara zay raha manao fa technique d'arbitrage izy dia natsahatra tamin'ny fitsarana mandritra fotoana voafetra zany hoe misy sasany tsy mitsara heritaona misy ny sasany tsy mitsara enombolana arakaraka ny faotiny eo fa tsy ampahafantarinareo amin'ny filevana sa ampahafantarinareo mahafantatra ihany filevana fa ao anatin'ny PV zany zay fotsiny tsy mivoaka fa eo nivoan'ny corps arbitral zay mahafantatra ny misy président ohatra misy maro hoe hetaheta amin'ireo mpilalao hoe manona rehefa zahay manao fahadisoana na manao tsy mety ampahafantarina ny be sy ny maro fa manina raha ohatra ka ny mpitsara no misy tsy mety ataony na voasazy izy manina tsy ampahafantarina ny be sy ny maro ny zavatra anankiray tokony hitarotsika vitsika anisan'ireo mpitsara raha tamin'ny titan'ity tena azo lazana hoe satria isaky miakatra zany le stade dia mimiena le arbitre qualifié tsara ny lalao satria araka ny teneniko teo hoe misy voaresindreo mandeha le club dia miteny say tsy tsara intsony dia reo club reo nefa matetika resy fa misy tsy maintsy misy resy am'ireo dia ny voilika foana le mpitsara tadidio fa mpitsara ny voilika tsy maintsy zay foana moa zany ny zavatra mitranga fa ny zavatra anankiray tena tokony anatin'ny sainy maro dia zao hoe raha io ohatra ka mpitsara anankiray navoaka PV ampahafantarina ny be sy ny maro hoe ianina tsy mahazo mitsara mandritra ny heritaona na mandritra ny enombolana na misy sazy mivoaka zany eo tadidio tsara fa raha vao miakatra kianja eo miverina miakatra kianja ny mpitsara io mety ho sisika be mandeha eo raha voasazy enombolana fa disa milaotsarainao ohatsy ny karazana mandeha dia zay zavatra zay tsy manefatsika tsy ampy misy ampitsara na le olo izy iverana tsara ary mety tsy tafiditra anatin'ny tontolo fitarana tsona avy eo fa tsy maintsy PG anazy zany le zavatra navoaka ny vahoaka eo tsy le mpijery baolina sy ny tambala mety mahazo anazy tsy tafaverina anatin'ny tontolo fitarana tsona izy avy eo fa misy zavatra tsy maintsy jerena ihany ny zavatra tahaka izay
fa mpilalao zay mpilalao ary zay foana moa teneniko hoe ny mpilalao natao ilalao zay fotsiny reny tena izy amin'ny maharugby mpilalao natao ilalao mipitsara natao itsara tenindrambaina dia matao filora ohatra hoe fitinina kely aiza hoaiza zao ny efa miresaka mpitsara amintsika inona zany zao ny afarany ilay atao hoe resaka somary na mianatra dia tsy mikanjany mamasina tamin'ny farany herinandro hoe tamin'ny famaranana teo amin'ny junior zany zay navokasitanana amin'ilay mpitsara avoa mahakasika ny resaka iny efa vita tamin'ny zoma teo ny fanadiadinana sy ny fiarahana tamin'ny conseil de discipline atao anatin'ny ligina Analamanga namoana ny sazan'ilay mpilalao moa zany ilay mpilalao moa zany amin'izao fotoan'izao ilay manaraka ny sazana avoaka dia tsy mahazo milalao rugby intsony atao anatin'ny farisiny Analamanga izay natao satria naminona tsy natao toetra tena azo nalazainao hoe mahamenatra tokoa ilay satria tena mbola tsy misy mihitsy zany hatramin'izay raha misy ny ohatra hoe fikatsihan-tanana hatramin'izay mety hoe nanosika mpitsara mety hoe nandrahoana mpitsara tamin'iny en cours de jeu mihitsy ilay zay zavatra tena tsy mbola misy aran'izao tontolo izao no zatra ny tranga iny fa dia namoaka an'izay zany ligina Analamanga misy ihany koa sazona tokana ho an'ny TFM Kasina Junior ny fileovana le fileovana io misy le hoe tsy mahazo mifanina anatin'ny sehatra eto Analamanga izy mandrisy ny roa taona fa tsy maintsy miakatra avy any amin'ny école de rugby izy ireo mpilalao izay ilalao aoriana amin'ny roa taona zany ho an'ny TFM Kasina tena hoe mahazo an'ilay hoe école de rugby école de la fille mahazo fampianarana sy fanaraha-maso akaiky avy any amin'ireny zany izy ny kadeny zany zay vao tafakatra anatin'ny junior misy ihany koa ireo ray aman-dreny zay nahazo carton rouge tao anatin'ny surface technique zay antony tena hoe nampatonga an'ireny zavatra tranga ireny zany dia misy sazy enim-bolana ihany koa tsy mahazo milalao baolina mpilalao anankiroa avy amin'ny TFM Kasina ary misy anankiray ray aman-dreny zay tsy mahazo miditra ao anatin'ny kianja mandritry ny herintaona ia zay ny amin'iny fa tsika zao fa ty amin'ny volana marsa aiza ho aiza ary zany ny taom-pilalaovana ho an'ny taona 2024 mahakasika ny taom-pilalaovana 2015 aloha zany ny ligina Analamanga aloha zany mbola tsy tapitra hatreo miasany satria mbola misy ny intersection zay ho tanterahana tsy ho ela satria ampitadiavana an'ilay kianja anaovana an'izay zay ny ligina Analamanga satria tsy maintsy tanterahana amin'ity atao anatin'ity volana mars avril ity ilay faninanana zany dia fantatra amin'izay hoe izy misy olo amin'ny anankiroa zay nidina atao anatin'ny top 14 mahakasika ny taom-pilalaovana indray zany miankina miaraka amin'ny fédération satria mbola le andalam-pamitana ny championnat national na fédération dia tsy maintsy jerena miaraka aminazy ny fanatanterahana ny taom-pilalaovana 2015 ia iverenako le resaka fotodrafitrasa teo le resaka kianja tsika moa zany mbola hoe mikianja makely io zany no eto manana ny kianja natao mampalaza ny taranja baolina lavalava tsika ny kianjan'ny Malakanina kianjan'ny Mahamasina moa tsy dia azo lalaovana matetika zao zao mikatona ny kianja makiva asipanamboarana ny kianjan'ny Malakanina manao atao hoe efa taonany maro roa taona tonga am'izay na herintaona sy tapany efa namboarina efa karazany efa vita maninona ny tsy milalao ao ny mpilalao rugby marina fa manana tompony kianja aiza ho aiza nareo mpitantana eto amintsika zany na ny fédération na ny ligue na ny section na manoloana an'izay hoe mifamatotra amin'ny tantarana baolina lavalava kianja ny Malakanina ia resabe tokoa ny kianja ny Malakanina ary anisan'ny namolavola sy karakara mikianjo io na ligina Analamanga tamin'ny taona 2014 dia tena 2014 nangataka ny Madarella mba hiara-iasa hanamboarana ny kianja satria noverina fa tsy mendrika ny lalaovana intsony ny kianja tamin'izay dia mba hoe asiana fanamboarana mba ho bozaka sy toerana madio no ilalaovana dia nametanana an'izay ny ligina Analamanga ary amin'izao fotoan'izao dia mbola tsy nisy aloha feo mivoaka avy ao amin'ny Madarella hoe afaka ilalaovana ny kianja fa zao ny ofany fa ny efa nanantony namezaka nanantony fanantonana ve teo aminareo mpitantana taona
iligy sy ry zareo tompony kianja tompony kianja ilay tompony andraikitra voalohany aloha zany tsy mety tafahoana tamiko mihitsy satria nangatako audience tany amin'ny zareo foana fa tsy mety voaray fa ny anisan'ny tompony andraikitra tao zany no mifampiresaka tamiko dia hoe tsy maintsy izy ihany no manapaka an'io fa izay zany amin'izao fotoana izao dia mangetaheta ny lalao ny rugby satria araka ny tenenina tao ny kianja malakamina irery ihany ny tena kianja nahafantarana an'izany hoe rugby teto Madagasikara zany vao miresaka malakamina tsika dia fa rugby ny resahanao fa tsisy hoe rindrakira na foty na zavatra hafa koatran'izay ka dia izay no etaetanay petit baolina lavalava miaraka amin'ny ligny Nalamanga hoe hiverina lalao amin'ny kianja malakamina indrindrindrindra moa zany ny mpilalao fa dia hiezaka anatony izay amin'ity herinandro ity ahoana fomba hifanantonana mba ahafahana manatotosana izay fikasan'ny petit baolina lavalava eto Nalamanga izay ia amaranantsika azy dia matofoloha inona ny afatra mpitainao ho an'ny petit baolina lavalava ho an'ny mpilalao ho an'ny mpitsara ho an'ny mpanazatra ihany teny foy za zany dia miteny hoe fa misy fidinana vitan'ny petit baolina sy ny club sy ny rehetra eto Nalamanga ho an'ny resaka rugby fa io tsy mandrofo isika raha tsy miara-mientana miaraka fanolotanana hoe ndao tena tanjona anankiray ihany mijerena dia ny intérêt général ny rugby dia fanolotanana mba ampatoana ny rugby io androso dia ny zavatra tena takiko foana dia hoe raha tsy ampy ny fotodrafitrasa be dia be ny formation misy ny compétition anaovana évaluation zay no zavatra anankitelo toko telo mamasan'andro tsy afaka misaraka dia iangaviana izay rehetra tompony andraikitra tafiditra anatin'izay rehetra zay na ny état zany na ny fédération na ny ligue na ny club na ny mpijery baolina ihany koa ilamina formation mba hiara-entana antsika rehefa misy formation tsony ligny Nalamanga ho anareo filehona dia tontolo avy ho an'ny arbitre PDB nisaka efa vitanareo fa zany mbola mahavita tsara amin'izay nareo raha tena mijery an'izay zavatra izay miaraka amin'ny karakara amin'ny baolina ndeo amin'ny fahafapo ampijery baolina ndeo amin'ny fahafapo a Madagasikara hibanjina tanjona anankiray tsika dia tsy vitany tamin'ity tamin'ny 2015 eo no championnat du monde tsika mbola misy indray championnat du monde manaraka ndeo hibanjina an'izay fa mino sy manantena fa afaka manomana an'izany Madagasikara manomboka izao ia isorana betsaka ianao andriamatofo rakoto malala feno asina filohan'ny ligna Nalamanga mitaranja baolina lavalava ny vahiny teto amin'ny fandandrana mahery mitondra izay fanazavana izay raikina ranjy no resahana dia naha maraina ary ny andro tsy ho tapitra dia izay aloha zany no azo noentina tamin'ity androany ity